ty volana septambra ity volana tena hoe amirapirata ny voninahitranao am'izay rehetra kasiany tananao am'izay rehetra aleanao am'izay rehetra ataonao dia amirapiratra ny voninahitran'Andriamanitra ampiseho Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy menatra ny Andriamanitra izy ary Andriamanitra mahavonjy anao mitantana anao momba anao miadinao mampandresy anao ary Andriamanitra tsy misy masakana rehefa miasa amena tolomoko izany tanterahana eo amin'ny fiainanao amin'ity volana septambra ity ty taona 2024 ity dia nitonontsika hoe taoko isandratana mbola tsy hitanao mandrangandroany ny fisandratana efa ho avy izy tsy hoela amena tolomoko fisandratantsika rehetra amena fisandratana akoranao fisandratany taranakao fisandratany zanakao fisandratany vadinao fisandratanao any ampiasana fisandratanao am'izay rehetra lianao fisandratany volanao amin'ny comptenao amena dia mba telaza kely avao mahafaly ohatrany tsy mety raha tsy lazaina amin'ny fianakaviana sy ny ankohonan'Andriamanitra ny nahafaly zanako roalahy 20 taona dia 27 taona tena naiky natao batisa tamin'ny lady tapabolana ary nafanany fo an'Andriamanitra ary dia tena hoe sika rehetra izao sy ny ankohonantsika sy ny taranaktsika ny taranaka mandimbo raha mbola tsy tonga Jesosy Kristy fa miandry an' Jesosy antsika ho tonga tsy hoela amena raha mbola tsy tonga izy dia anompo an'Andriamanitra anao sy ny ankohonanao amena ozy ny fisainanao ngamba hoe amin'ny fomba ahoana hoy ianao fa amin'ny fomba tsy takatry ny sainao indrindra no anatanterahany izany satria izay no mandriamanitra azy amena raha amin'ny fomba takatry saitsika zany dia mbola ohatraohatratsika ihany izy satria zay fa amin'ny tsy takatry ny saitsika izay no mandriamanitra azy dia omentsika voninahitra izy niminona zava-mitranga ankehitriny amena tsy tena hoe ohatra rehefa any an-danitra rehefa miran'izay
Aleluia.